Fitiavana tsy maty. Misoratan'Andriamampianina ary Lalalea na RHL ho velomin'ny Rakoto, Faly, Sinez miaraka amin'ny Omy Ajanirino, Sandrina, Miora Fabienne ary Nandray feo sy Nana Tondosa, Tovorazana Mamonjy sy Olosoa. Fa mbola tsy tonga nga papa ary mama? Mbola lasa miaraka amin'ireo namany ankizy a. Fa ahoana? Misy ilaindry azy nga? Gaga fotsiny afa mbola tsy nahita azy atoko. Efa mijery tele mantsy izy ohatr'izao isan'andro. Ndry ty komba mahamarika an'izany a. Olona miara-miaina tokoa sa very mama dia tsy fantapatatra avokoa izay fanao ny tsirairay a. Na mamy io ary zao a, dia vao mariko fa rehefa tsy miasa dia manao peloty na manjaitra. Marina k'i izany a. Arono a? Ary nakaizy very no ndry aniny eto? Mbola lasa niaraka amin'ny namany hono izy ko. Dry, niaraka amin'ny namany ahoana koa e? Efa manitatra mihitsy iny ka. Dia namana lahy zao izany sa namana vavy? Ary izy izany? Tsy haiko rery mama. Lasa fotsiny izy dia izay fotsiny lazainy. Tsy te ahita ny papanareo tesitra indray aka, marina e? Raha tonga eo izy ka mbola tsy eo iny dia asa foana zay hitranga. Tena tsy mety leo kapoka mihitsy ve iny? Efa lasa fahazarana koa nery mama izany kapoka izany. Ny an'ny papa koa moa indraindray dia efa lasa tsy rariny intsony mihitsy. Efa mba lehibe ihany anie izay ry mama nefa mbola tony zaza ihany ny fitondranareo anay. Aiza moa very ny tsy ho aditra. Sady lasa be loha. Aza mianan-kendro ohatriny io koa ndry. Matoa vao kapoka dia manao ny tsy mety izay. Ary mandehana aloha amboarina latabatra fa hisakafotsika rehefa tonga ny ora fa tsy andra ny zetsy eo. Sady ndry koa tsy mbola hiverika riva. Dia teneny vola. Eny ry mama, inona ny loka ao? Le loka tindry tokoa ny arikala. Fantaro ary hoe inona ary eo. Ravitoto sy henan-kisoa? Izay mihitsy. Izay fa tonga papanareo. Ary aiza ihany ary ty vero e? Ara-potoana kosa zany. Andro sakafo rakizy. Ohatra fa izy vero e, sa mbola tsy tonga? Ho avy eo. Tia e. Matsiro izany laoka izany a. Mahasotomana daholo e. Fa hono rasoa. Ahoana izay? Mba manahoana moa fianaran'izy roavavy reny e? Tsika mantsy samy variana miasa. Indrindra moa fa zaka, izay no anontaniako anao. Lasa baranahany mantsy raha dia tsika sy anao dia tsy mba misy fotoana hoe anara-maso na ny fianarana izany na ny fitondran-tena na ny fiainany mihitsy e. Saona ny hevitra rasoa? Marina aloha izany. Na dia izany aza mbola hafa ihany ange izany iray mpianakaviana izany. Mba misy ihany izay tokony hijoroana. Hijoroana ahoana fa tsy azoko raha matosia. Ny amin'inona ohatra? Fa inona mihitsy ny tiana ho lazainy e? Fa nga hoe misy tsy milamina. Zaza na fianany. Tsy misy afenina io ka. Fa aza dia variana amin'ny asa loatra koa ianao fa mba tsy ireo ihany ireo zaza ireo. Ka efa fantatro ihany nge ny asako e. Tsy mandan'izay lazainao akory fa raha misy tsy fantatro dia tokony ilaza ihany ianao sao dia efa zava-doza vao tsy maniry loza akory e. Fa tsy ekeko kosa raha e fa tsisy vahaolana tsony vao ilana. Marina aloha ianao e. Zay fa lasa aloha raha riva miresaka tsara. Eny ary masotoa. Dia ianao koa. Fa hoana? Nga fa lasa izy roavavy teo. Aiza nareo ry vero sy tiana? Aty amin'ny efitranonay izay ry papa. Ilainao nga izay. Raha rivotsika miresaka fa aloloha andefa efa taraka e. Izany a. Dia indre tsara mianara tsara daholo. Eny re papa. Very teo e. Tia ary mama. Fa taiza moa ndry itony tsy niara-nody tamin'itiana? Mamako niaraka kely tamin'ireo namako re ahy e. Sady vetivety aminy e.
efa nivonjeko ny fotoana fisakafoanana. Eny zange akitsy te hoe hifamalina ampisolana amintsika eo amin'ny fifampitondràna atao trano e. Fa papanareo efa nanontany momba nareo roa vavy, indrindra moa zany ny amin'ny fianarana. Ka okinareo tsy hanafiny zavatra amiko reninareo zany. Dia raha isotran'ireny hoe namanareo reny mihitsy ka na inona dia ambarao ana avokoa fa efa be ihany ny fiainana efa hitako ka mba hoe manakavalanareo ihany eo amin'ny lafim-piainana. Ary momba ny fianarana indray dia tiako zao mba hoe ampisehoanareo roa vavy ny emploi du temps anareo. Marina izany ry mama. Fa omeko anao ny emploi du temps-ko e. Dia misaotra betsaka fa manana namana tokoa manana mama. Tsisy fisaorana. Dia izay zany e. Lo amin'izay nga mba handefa taraka. Ndao ry tena? Fa mbola tsy mandeha. Ho avy mazotoa mama. Dia toraka izany koa nareo roa vavy. Tena mampanahana mihitsy velo iny ka. Samy hafa mihitsy ny toetran'izy roa vavy. Ary atahorako hivily lalana mihitsy ny sasiny. Marina po. Za koa moa tia dia mandeha fieritreritreto nefa ny atao mbola betsaka. Aleo tegna aloha reto zavatr'olona reto dia akaina kely rehefa eo. Avy eo anamboatra kely an'itsy efitra fandraisam-bahiny itsy. Ary ohatran'ny tiako ovaina kely reto. Dia mba ataoko maivamaivana indray ny loko androany. Dia asiako mitovy amin'ity loko tsy izy ity. Zay mihitsy. Misy mitady ianao madama. Ho avy e. Fa iza aloha zany ry vola? Tsy fantatro io Asaivo miandry kely izy aloha e. Vetivety ihany Dia asaivo mipetraka ao amin'ny seza ao an-jaridainao izy sao dia avelan'ny rijoro fotsiny ao Sady ihany koa no iresaka aminy fa ato mafana loatra. Eny madama. Mandroso hony ianao Ramsey dia mipetrapetra eto fa mbola misy ataony kely. Eo raisiko ny entanao apetrako eto e. Misaotra ry... Vola ny fiantso Ramsey. Misaotra ry vola. Dia avelako ary ianao aloha Ramsey fa noho ny sasalambako Eny ary, omendalana ianao ry kiala kely Ry vola. Aiza le olona? Itsy. Toy fa inona no mahataitra anao e? Fa za mihitsy tia tovy kely fahiny ro Lesia boribory tokoa ny tany Tena hitovy marina moa. Eny moa. Tsy efa ho firy taona izay. 20 taona lasa mandreny taona. Manahoana aloha Salama. Ary toa tsisy fiarabana akory sa tsy mendrika an'izany ve zao fiaonan'izao izy ianao ka? Sa tsy zany ry madame Lucia na leo ataoko mihitsy hoe madame ny André. Manahoana tokoa e. Zay ilazanao azy loha tsy maninona fa ny antondianao no tiako fantatra. Zany ve dia tokony ho fanontaniana hipetraka hamangy ianao madame. Hamangy? Tsy mety anga zany ka. Fa iny tia mahazo anao mandalo eto Madagasikara dia mamangy anao Ary nakaizy André mpamadika aloha Mpamadika ahoana Zany ko. Sady lasa ny asa izy raha izay ny tiana ho atongavana. Dia aza makaty fa manahirana. Sady tsy efa samy manambady ve isika Eny, ka lalam-piainana zany fa zao fotsiny teneniko anao hijery anao aloha zao no tena nandalovako taty. Ary mbola andalo aty alohan'ny iverenako any ampita. Ampy any nahitako anao ireo misy voandalana netiko anao sy ny zanakao. Tsy fantatro moa tsy ngidy zao tsy tapaka nahazo vaovao avy aty fantary fa niavaka no manodidina anao ary asa no nandehanako ny mpitaranomasina. Saza ny taon'ny nanjanakao ireo zavatra nentiko ireo tsy 19 sy 20 taona moa ry zareo zao. Zay aloha fa ilozako anao ndeha any Zay ry Lucia, velomam-bola iaona. Tena mandeha ny fotoana.
lalina izany. Fa tena mbola sain-jaza maroroka mihitsy aloha za tamin'ireny. Asa teo amin'ny 19 sa 17 taona. Mitovy taona tamin'ny zero. 17 taona indray 18 taona mihitsy aho tamin'ireny. Ary nivo no fiantso aho tamin'izany. Izay mihitsy. Tena tony voamaly izany fivadiky ny taona izany a. Mpinamana, mpifanolo-bodirindrina. Sady namandreo anadahako zokiko 4 amin'ny rahalahy i Ratofo Soiando na i Ratofo. Izay namandrandry vadika ihany koa. Izay hoe Randremomena André izany no tena anarany. Mifampinana ny manta sy ny masaka izay rehetra ireo. Sady vavitokana raha teo koa moa ary misy elanelana eo amin'ireo lehilahy ireo. Na ny taona izany, na ny fianarana satria tadidiko tsara fa vao afaka BEPC mihitsy aho nanao fety ireo ray aman-dreniko amin'ny mahazaza farany aho. Tena nasa fianakaviana maro tamin'izany. Dia tao koa ireo naman'ireo zokiko ireo. Tsy izany fa hitovy sy Randry. Izay lasa vadiko na hoe André ihany koa ny fiantso azy izany tamin'izany. Hitovy moa dia Ianto ny fiantso azy tamin'izany. Ianto sy André moa dia efa toy ny zanaka hatrany mihitsy izy roa lahy. Izay namany faly, Niry Sinary ary Tahina. Izay samy zokiko lahy izy ireo. Noho izy ireo efa saika ho isan'andro dia ato hatrany foana. Indrindra moa izany fa ny asabotsy sy alahady. Samy latokana moa na Ianto na André izany. Manao inona kaingirinivo? Manao devoir ary Ianto a. Fa ahoana? Fa inona ny devoir andreo e? Ay ve matematika e. Amin'ny angadiko mihitsy koa. Misy tsena inga? Ao e? Tino misy tseko kely ry Ianto a. Aiza hoe? Io. Tady, tsara ny fanaovako azy. Zao, mazava amin'ireo zao. Tena tsara ilay sy anabavy io a. Ialamba manam-potoana ihany indraindray sa vonona mihitsy aka. Dia inona koa ny tsendrika? Io ihany aloha hatreto ka. Fa miantso an'lahy ihany ah. Dia andeha amin'izay aho zany ko. Tsy aleo ve eto ihany sa tsy tiandre? Tsy mandrebireby mpianatra raha misi aleo amin'izay izy ianao ny devoir fa avy ela aty e. Marina mihitsy le zany aty ela fa avelo izy ianatra io. Ary sarotra rangenareo zany. Mampiomehy anahy koa nareo reto ka. Ny zavatra voamariko dia ohatra ny samy tia zany na André na Ianto. Fa Ianto no sasa kokoa. Ary tena nanakaiky kokoa fa André ohatra ny mafiafy izany. Asa nandeha teny ny fotoana dia lasa mpampianatra matematika mihitsy Ianto. Ary ny fanerasera teny foana izay rehetra ireo. Tsaroko tsara hanala baka tamin'izay. Izany hoe ny taona nanomanako ny fanadinana baka no nanomboka tsy nahatana ny fihetsintsony Ianto. Za koa mahagaga fa tena voasariny ary lasa tia azy koa. Na dia izany aza nefa dia tsy hampiova ny fianarako izany fa vao mainka aza nampandroso azy satria izay tsy haiko rehetra dia nanampiany aka lasa nahay matematika be a. Indray andro. Niova, mahafinaritra indray ve ny miaraka amiko e? Ny eto anilako e? Miaraka? Ino? Fa nga moa tsy efa miaraka foana tsika e? Ahoana re zany? Fiarahana amin'ny mampifankatia re sa tsy tia andrika? Tiako elaka. Tiako daholo nareo rehetra. Eny ary aloha e. Aleo any zany fa hatreo fotsiny fanadinandre. Dia rehefa vita zany dia miresaka iny ihany tsika. Fa maninona koa ty elahy e? Tsy maninona ka. Mahafinaritra ary miaraka aminao e. Ary tena satroko foana ho eto anilanao. Marina ve? Faly ahy, faly tena faly. Ay ve ty andro ty moratonana toy izany ihany e. Tsy arakaraka lehibe vazivazy. Ay mora malahelo koa. Ka niresako tamin'ireny tsy vazivazy fa tena izy hafa ny resaka azo atao vazivazy tsy azo atao. Ohatra ny fitiavana ohatra. Eny ary. Dia ento ary ny resaka elafa mihaino ahy e.
le tsy vazivazy nivo manany ihany ve ndre zany ery nivo ka efa ela ny tiandre saingy tsy mbola tiako elingelena ny fiainandre tamin'izah vao nanomboka ny fanerasera taminao reny dia efa nanitonao andre saingy mbola hitako hoe mpianatra dia tsy zany ve izaho sy faly ane efa niara nianatra hatrany amin'ny primaire natao hatramin'ny faliko moa satria hitako tena ohatran'ny sarotiny be tamindrizy dia nikoboniko tato anatiko tato fotsiny le fitiavako zay arakaraky ny faneraseratsika teny no vao mainka ohatran'ny nampiredaridazy tsy andriko mihitsy nge izay tanandre tamin'ireny nampianatra andre reny ary satroko foana aza hoe izy devoir dia maty foana dia hiantso andre dia satro koa ampianarinao hatrany za koa tianao ry ando oay volanitra ka tsy takatro kia afaka manoroka andre amin'izay zany ohatra manofo zany marina faly are olona aizinareo aizinareo fa tena faly oay fa inona koa ty ataonao faly tena tia le olona tiako izaka iny vavolombelona amin'izao andriamanitra ka fa ino izao korona beaty zao ty ohatra ny efa tsy fampianarana ntsony angamba jereo ina zao ty mampandindian'lahy io ka fa natondrinina tato izy nivo mbola tsy nahita an'le toty zao mba mahakaka dia mahita zany lahy zaoko faly aletsy tena faly angelikizy faly tena niraisy ny andro tamin'ny tanambony lohan'io dia niondrika izy tsy nahalala-menatra ny vavy dia nohoany teo amin'ny olony nivo bizoaka izy tsy foko efa indre zany ny vavolombelona faharoa tsy menatra ny falitsony anga ela sady tsy matahotra tsony ary ndreka tiako angendry tena tiako mazava ay ve nisy an'izao ay ve alana n'olo tena mpianatra isan'andro lavy ty ka nisy zavatra atao dia kisoa lavy ty ka tianivo le tsy ary faly asa nano tsy ny ay lafa tiako ny anabaviny se aleo tsy ataoko elatsony ala ry faly fa aleo tena atao hoe se zay ataony lahy ka zay tiako any anabaviny se ary efa ela nge nikoboniko tatapoko zany fa kehitriny tena mila hovaky ny tratrako ka dia nabolako taminy amin'izay dia zao nivokany samy ty zay rosy ataoko fa dia tsisy anakana an'izany sa ahoana aloha mahafinaritra letsy zany fantatro tsara koa mitoetra ny lahy ando fa izao mahatoky any lahy tandreny fotsiny so ampijaliany lany anabako fa ataoko mahity enao matokisy vazivazy ny aletsy ka zao makasitraka letsy toko fitaka fa ny ataony hoe te ny zay ihany ny tena tiniko dia nifankatisa izy rahatofo ary tena fankatiavana madio ny falaty izay ary ny voaty fa hitondra ny fahatiovako eny ambony antara miaraka ny voaty efa nataonay indray andro niva misy resaka ataoko amin'indringy manaitra koa ianao fa misy inona ny toa hafahafa sa ny fahitako anao zany nge ndao aloha tsika roa andendehany dia ho aizy fa firy moa zao vo amin'ny rotolakandro re zao aleo aloha hiteny amin'ny faly hoe hoetiko ndrika arivarivo tsika voaverina hijery sinema am'roko sy le miditra amin'inona arivo tsy haiko mety aminao mety letsy fa ny tsy azoko kely dia le teny lahy hoe misy resaka iny ka resaka mahasoka izy zany fa inao koa momba antsika roa ka zany ny tena hoe lako fotoana sy toerana ho antsika roa rery mba ahafahana amin'ny resaka tsara sa hoana dia mba amin'tsikimo iny ary ianao koa ka andao amin'izay aleo ny mizaritaina nandalo tsika roa no resaka sady ny koa zao mahatazana tsara aleo aloha ty dia efa mitondra rano sy zavatra ho tsakotsakony tsy haiko inona zao mety amindrika mety daholo sy ataon'lahy ka mba tianome fahafaham-po andrengy tiako fantatra zay tianao eny ary letsy jus naturel ny tena tiako zao na au nature ny saky indray dia ataovy gâteau na charcuterie ampina pain dia efa mety
dia izay anampiany lahasy tsy manina fa mety daholo. Ok chef. Rodolo ke ataovy dia sady miresaky tsika. Ka zany akerinivo fa zao tiaka toko fitiavana amindre. Fa ino fa za dia mamerina indray ny fitiavako andre. Tena tiako indray ary faniriko ny apakatra andreo vady raha toka sitraky indray ny ravaka ny tokantranoko. Ka asa zay avalindre an'izany ka. Tena zava-dehibe marina izany nasainao izany Ratovo raha ny fitiavako an'lahy aloha ry Andro dia atokisako 100 mihitsy ary azo antoka fa fanambadiana ny tanjona. Vonina ny amin'izany ary Andro efa natokako anao ny amiko rehetra ka matoky ianao. Izay no nandrasako taminao Roniva. Andriamanitra ny vahavolombilontsika. Za koa tena tianao ary lambanako kaina ny fety. Ny resaka manaraka indray dia zao. Aza tapahan'olo ny resaka Roniva. Aza raisinao amin'ny lafiratsy ny resaka fa ny atsarany. Ary no avintsika ny banjinina eto. Ianao koa moa ty mbola eo andalam-panaovana ny safidinao amin'izay amizana ny fianaranao. Tsara raha farana n'izay efa natao Roniva. Manjary ohatrany hoe tsisy dikany akory izay nianarany. Miombon-kevitra amin'lahy ary Andro Zay ngeo ary efa vonina mihitsy mita ny fianarako hatramin'ny farany. Tsara moa mitindry. Mampirisika indray hatramin'ny farany kia ary vonina ny anao anambiatrany. Misaotra kia. Arono ny momba anao indray ilay fomba ahoana. Efa hafirina moa izao ianao ry nga professeur no. Efa professeur aty Roniva fa zao misy taika efa tiako ratoviny izay ka io no tiako resahana amindre. Efa ilany nanomana an'izany fa ny fotoana fotsiny nandasana hoe vita tanteraka ny ataoko vao mandeha. Andeha ho aiza? Aza taitra indre andeha kia. Izany nangalako toko tamindriko. Fa andeha ho aiza Teroviny izany ry Andro? Dia haritra hafiriana? Andeha any Paris France kia. Atato no andehanana. Ary arakaraky ny atao any ny faharetany. Mety ho herintaona na antaonany. Ary tsy miteny ndreka. Aza malahelo kely Roniva. Ho an'ny tokantranontsika nge nanaovako an'izany. Tiako sambatra ny vadiko izay ho zanako roatra izay ary tsy tiako hananjava mahory. Ka za malahelo. Za manao ohatran'io moa hoe nanikeno ny fitiavako Roniva no vao maika nampirisika nantanteraka sy nyvozako taika efa momba ny asa izay savidiako ka miangavy andrea mahatokisa ny fitiavako ary omeo toko koa. Malahelo anao ary Andro nefa rehefa tena mieritreritra lesy dia tsapako fa marina ny teninao. Zay ngeo maso tokoa vao ny mahafinaritra. Ka zao mitsotra anao ny lahy lesy misaotra indrindra kia. Dia ingany ho totosa soamatsara izay ataony lahy any. Na zany aza za manadiny manoratra rehefa tonga any dia tadidio fa misy olona tianao ary miandry anao aty. Ary tadidio koa ireo tokony fanomesana. Eny aky Roniva. Matoky andro hoe Roviana ilay fotoana? Afaka herinandro eo ka amin'ny herin'ny rapitso. Zany ve? Dia ahoana izany? Vao tonga any aky dia manoratra aza manandry fa raha vao mieritreritra indray dia maivana ny alahelo. Dia manaovako indray ohatr'izany. Raha vao hoe manana fotoana malalaka dia andefasako karta postale indray. Ny fifampitokisana aky ny zava-dehibe Roniva. Tadidio fa tiako indray ary tena tiako. Eny ary dia tandremo ary Andro za koa tianao. Eny akia. Ka ndo amin'izay andeha hijery film ary. Fa inona aky ny film mandeha amin'ny Roxy ao? Tantaram-pitiavana aky ilay izy ao. Aleo atao surprise. Andao ary.
lasa tokoa iandro. Nosarahany elanelan-dranomasina izay. Nandeha ny fotoana. Ary efa ray volana 7 izay no nandehana ny andro anakaiza tia nivo teo to lasa niantsena niaraka amin'ny mamanareo any izy teo ohatray rena raha fa miverina sadiko ahoana kiry nivo manahoana ho ny andro any sahirana be hono izy rozoky tamin'ny herinandro voalohany natongavana izy zao no nahasoratra voalohany dia andro any ny faharoa aleoloha maka ny taratasy ny olo tiako zay fa eo nareo mifankaty marina lesy zany le fitiavanako fa aleriany endry izany ry nivo taky ninana jerenao nandefa sankarita postale kosa jereo Tour Eiffel ty any amin'izany atao hoe Paris zany ho misy ty dia nandeha teny ihany ny andro volana tsy nahasoratra tsoa ny andro fa asa misy inona angatany nanova zavatra ny tsy fandraisako taratasy avy amin'ny andro fa naninona ary andro ny tsy nahasoratra intsony efa hoenim-bolana lasy izay fa nisy inona ary dia ho misy zavatra nahazo azy ve sady no sahady ve dia mitombona vela hoe lavitry ny maso lavitry ny fo dia voasolonao sahady ve ary andro aiza ilay tokony fanomezantsika nivo fa manino ndry nivo mariavy ndry fa misy iny marary ngandrery nivo na mandringy ay raha misy mampalahelo dia lazao eny ary efa vonina ny zariny dia tia vonina eno ndry zany raha mba fantatry matsy ny fa mampahory ary mahita ndry madikendrika toy izao ny fitiavako ny songona ny andro azy efa nakaraha indro isaky ny mahita anareo miaraka lainga aloha fa tonana maivana ny fahoriam-poko no nandehana ny andro lavitra any meno n'Andriamanitra ihany angamba ny fitarainako tamin'ny fitiavako ndry mangina hatramin'izao ary mbola tsy mety lezy dia natao n'izao fisarahatoeran'izao mba amorako izany lalina zany tsy maniry ratsy ho any lalo ny andro fa tsy zakako ny mahita ny olo tiako ampijaliany lato izao ohatray fa inona ity malasa saina lavitra ny laty ary nakaizy nify teo manonofy alesy manonofy mitsangana aza manany any eo lesy lahy ka izaniko nivo ny nanotanila teo lasa ny nefitranony any izy fa hoana lesy ry faly ahoana oviny lahy zao ny maheno vaovao farany tany amin'ny andro totra ny mangingina mantsy le ry tatoato mariny zany ka tsy efa hodimina enom-bolany le iny niovadresy zany ny findratrano zany fa raharaka ny voalaza ny farany aloha dia nisy fahasaranana kely le ry teo nivo ny tsaiko na efa nahazo ny adresy voavoana ahoana tsiko dia tsy haiko aloha ohatra ny hafahafa range fahitako azy teo zany ve sady tsy mamaly akory rehefa anontaniry dia mety ho vokatra izay tsy fahazahoana taratasy izay ve no antony iny dia ho zany tokoa vely ty mbola manao senjazako ny raha inivo izy aleo aloha fa alehako an'izy izao zay anake bavy fa hoany amizay koa miala tsy nindri fa manelingelina misy lakondriany andrasikela ary fa voakelahy andry fa maninona koa tendreny nivo tsy maninona fa marary fotsiny lohako teo inona no ilainy lahy ka mba teresaka amindriany ay sa tsy mahazo manelingelina tsy re manelingelina ihany aloha zay ary zany iziko fa hony ary efa nahazo ny adresy ny andro vaovao ve ndry dia mba omeo fa ilaiko
ka zao mantsy ny nivo a izy mantsy nilaza fa nifindra toerana ka sahirana tamin'izay ny fanohatra farany ka rehefa milamina tsara ny any a dia mandefa ny adresy vaovao izy. Tsy mbola ka marina ve zany? Inona ny anafenako an'izany? Tsaiko tamin'ny 10 volana lasa izy nanoratra farany. Tsy haiko izay mahazo azy any. Inona ary ty zaza be ty sahirana ki izy a sao dia veriny rehefa moramora ary zany mitoetra sy miady rery any an-tany lavitra ny posy. Sitrapony azy sady tsy efa voahomana daholo ve ny atao matoa mandeha. Nivo a aza manao an'izany ho andry fa matetika kosa nge tsy arakarak'izay eritreretina no mitrangy. Fantako tsara ihany hoe bandy milamina iny fa matoa izy mbola tsy nanoratra dia mety mbola sahirana amboary ny saindry. Sady na dia sahirana ohatrany inona aza ve dia tsy anam-potoana andratana izay ela izay. Ny mivavaka aloha ny tokony ataondry a dia aza dia mandefa saina lavitra toy izany akia zay. Tsy amina marina ny toerana ka hain'lany miteny ohatr'izany. Olo tena zao mba matoka indry azy ny nivo a aza be ahiato izao ndry a ny fianarana nataovy tsara sao dia andisy fanantenana ny andro eo ary aza makaratsy. Fa izy tsy mandisy fanantenana amin'izao tsy azona vaovao izao. Olombelona ihany ary faly a. Nivo a akino amin'Andriamanitra ny fiainana albavy a kristianina nefa ary aza dia makaratsy toy izao a. Ndao hivoakana hotsika dia aza mijanona rery ato hoe ndao tsika isindry araka. Eny misaotra ny sokery ahy fa aleo aloha za hiomana kely dia andrasa ao ambany fa ho avy a. Andrasa ny fa miomany dia ampifaliako indray bavy tiako a tiako angendry dia izao hoe tsy tiako no mahita andry malomaloka endrika toy izao zay a. Maharitra lesy lahy zany tao mandresaka ko mbola niresaka tamin'ny ivo a manana fantaram-potoana ngara aloha izao. Tsy manana fa ahoana dia izao ka andao hiaraka iodina aminay ihany lahy. Iodina ka raha fanina ny sy ahoana le sy aza dia vazivazy io lesy lahy fa oka sa raiky sa andeha moka fiara mantsy aho fa ny ahy efa rosony ty a miandry ny ivovonina fotsiny a tsy asakana ny dimy tsy fandehana ny lahy aloha fangaha andeha koa nivo andeha raha izany ty kotsy tena tsy mazava mihitsy lahy ty a fa raha tsy mandeha zany nivo dia hijanona koa lahy ka lehilahy mpiaraka zany ve lesy tsy hafahafa. Lahy ty kotsy tsy lazaina hoe pede koa na izany aza tsy tia ny lahy vazivazy dolo eto zany fa aleo a hiala fa tsy hain'ny redredin'ilay eto ndana lesy iandry anivo a dia ho avy any zay. Ary nakaizy faly teo? Miandry indringa za io efa miandry antsika any anaty fiara falika andao sa misy anapiko andry? Tsy misy ka andao ary efa tonga indry avy eto aloha eto indry nivo aleo le karla io aorianao zay asiny lahy lesy tsy ahoaka na naty maly laza saiko hoe nareo ro lahy reto koa ndany lahy ry André miditra eo aloha fa aleo za avy ato aoriana ato a sady ato izao mampahazo aina ary faly a aleo ato loke fa zay ty indry ihany io hoe roa fa ariva fa tsy aiza moa zany midiatsika io tsy alolo mba mandalo bazary fa ohatrany tena ramaka be za zany zay mihitsy aloha natao voalohany ka aleo le tsy mijanona tsy maka parkina inona nefa aloha no tsarotsarony vavona nivo aleo a hiaraka aminareo any andao ary vao maika mihitsy tsara zaniko io ary hafahafa ny fihetsika andray ty sa zany diso fijerina ny eritreritra zavatra hafa toa manam-pitiavana ny nivo zany dia riko fa ny any andro moa ny tonga aloha dia ho sanatsy ve zao fisaraha-toerana misy eo amin'ny nivo sy andro zao no ararotony lery asa misy anie zany ary ino ty mahavariana ny zoky misy mahalasa saina kely fotsiny teo ny nivo efa azo dolo ve zay ilainy aka andao amin'izay arako ok aloha fa za mandohany retra
Be vazivazy sangisangy ery marina izao no mitotsy very ihany lary androko ka izandray ary no manaraka fa aiza nefa nytindrie indriany zao no ampivaliany marina mihitsy zany ndrinivo aiza nytindria alehantsika aiza re eritreretra tsara raha ny tiako aloha zao dia mandeha lavitra mihitsy tsika ohatra hoe ho an'ny Mahajanga na Tomasina sy ny sisa any amorontsiraka saingy tampoka loatra ity iziko sady tsy mbola nomana any amin'izany mihitsy fa zao reto ahoana re maninona moa raha ndao any Ambatofotsy mety lavitra loatra manko le Mahajanga teo mety ka ndao ary daoko satroko foana izy toy ireny anatin'ny lokony tsy fanoratany andro intsony efa herintaona manko izay sady mety efa nahita olo tiana angamba izy ihany izay ka lavitry ny maso marina lavitry ny fo sady tsy misy malalo ny ampitso marina fa dia inona loatra ireny zava-misy ihany dia nanantinoa ny andro ato izao za koa ny dia mampijaly teny eto ka so ihany fa mbola tsy misy ninninona ty aminay zavy moa mahalala izay ataony ihany so manjarina ny fianarako azy ity toy mitady haka moa mahanaitra koa ty André ty efa ela nga elany teo efa ela mihitsy any teto fa variana any jery André teo ohatrany hoe lasa saina be zany fa ona tsy ongafaly ohatrany lasa ny voakany izy teo fa mitady asa nga ela io eny nefa tsy ihany ko fa ahoana koa zany eny mitady azy nefa tsy ihany ko satria efa entindry fa ona aloha afaka hiaraka hijery sinema vetrika tena afaka andao dia miditra mifiry ny jerena mbola mety mahatratra n'le amin'ny tolakandro zao tsika sa honao zandry ndao ary ahoana tindry la poursuite de diamant vert tsara io ka aleo io nijerena rangaha sady efa hitako ny prochainement anio ay ka aleo raha hividy bihetsy dia lasa ny fanerasera be zasy André lasa miaraka mijery sinema matetika mitsangatsangana tsy mifakafo intsony ka na tsy mandeha asfaly dia lasa foana izay indray andro tena be asa le tsy atatoato mila miala sasatra kely kakaina ka dia hono afaka vendrerinivo raha ohatra hoe entoko anaraka fa ho aizy zany try faly atray ho tanterahako amin'izay le tiandre sady fantatro fa malalaka tsara ndre amin'izao vakansy zao sa ahoana kosa marina ovina any nanomboka nandaina tamindre ho any amin'ny folo-pointsika ka hoana faly tiako toehatrany aky izy ao fifalindry izao zany mihitsy ry zoka misaotra dia mandeha koa zany André sa ahoana katray tsy fantatro aloha zay fandaram-potoanan'le ry fa ahoana fa nga mitandrema iandry nivo mpinamana ny antso sy André so dia maninona ay izy ny te hanadino ahioko sady tsy efa olo-kafa koa ve izao ny eo anilany tsy tiako eny ny ela marina maharay roko fa izao hoe mieritrereta tsara vao manapa-kevitra ary aza entin'ny saina fa fantaro tsara izay tian'ny fo sao dia hanenenana na entoka tezerana ka hamaly faty any andro fotsiny fantatro tsara mantsy ny fitiavan-driany andro fantatro ny ataoko ry zoky sany tia mifaly zany dia hoe andry any andro dia ho diso ve ary mba mihevitra ny amin'izay mba aoka izay fa miala tsiny raha nampanailo andriny teniko teo sady namofotamandry nefa hoa mieritrereta tsara zany mihitsy fangako moa zany rehefa vehivavy dia
Tsy mana-tsafidy fa tsy maintsy miandry ny rariny eto foana. Aleo fa ilazako André materaka. Dia avy eo antsika miteny menadano mandeha. Dia ahoana? Faly amin'izay. Zay ahy. Merci Zoky a. Olety, misy resaka tiako lazaina amin'ny lalitra izy André. Inona le zany ry faly? Fantatro tsara fa tia an'ivo lahy. Ary efa hery zany. Marina aloha zany. Ny fahorian'ny sasany tokoa ny lesy fifalian'ny sasany. Mafy loatra kosa lesy zany filazany lahy zany ry faly. Izany ko. Fantarelahy tsara fa nanaiky ny fiarahan'izy ireo ary mbola manaiky. Nandefitra mihitsy aza. Eny e. Ny fitiavako an'ivo daholo iny zany e. Nanaja ny safidiny tanteraka ary tsy nanelingely azy ireo mihitsy. Ka inona moa lesy ny fahatsoko amin'izay zava-misy ankehitriny e? Tsoroko amin'ny lafa mbola tia an'ivo ary vao mainka aza miredaredy zany ka tsy zahako ny mahita azy oro sy mijaly. Ary fifaliana ho any ny mahita azy faly. Eny e, fantatro zany fa ianareo moa ny tompo-tsafidiko ary ny fitiavana tena fitiavana tsy azo niza vonony. N'Andriamanitra lesy ny fandalana. Za tsy hanome tsy ny an'la velively aloha e. Sady tsy anjara koa lesy zany tsy nety tamiko fotsiny tsy niteny amin'ny mahazoky aho. Efa niteneniko koa mantsy nivo. Nindrikely mantsy mahasadaikatra dia mahampinamana anareo roalany e. Ka ny fitiavana lesy ny lehibe a. Raha hoe ny zava-misy araka ny teniko tery aloha dia tsy misy tsiniko mihitsy inge zany. Aveo lesy zany hoany izay mahasoa ataon'Andriamanitra fa avadiko aloha ny resaka. Hoe ahoana? Saika hitondra nivo ho any amorontsiraka le tsy amin'ny vakansy tia. Ary izy dia mila ny fandehanany lahy miaraka aminay raha afaka ialahy. Ka ny ora fa amboariko ny fandaharam-potoanako e. Eny fa tsy maintsy mandeha ka. Sady manatiana fa amin'ny fotoana iny amborahako ny fitiavako an'ivo. Tonga amin'izay ngamba lesy ny fotoana. Dia bon sens lesy zany lako. Za mahita fa tian'ny lahy koa iny zandriko iny. Hitako amin'ny fihetsiny. Lavitry ny masomavina tokoa lesy lavitry ny fo. Nanome tsy ny aniandro ihany ka. Raha tena tia lesy mahita fotoana foana. Aiza lesy efa herintaona ny lesy zao no nandehanany lery. Izay fa manantena ny fahendren'ny lahy ry André dia aza ampijaliana fotsiny ho any anabaviko ary tiavo milamina izy dia milamina koa tsy aza matahotra lahy ry faly. Eny ary. Fa zao milaza ny fandaharam-potoanako amin'ny lahy iny amin'ny manaraka fa alohaloha hiala kely fa mbola misy ilan'ny ray aman-dreny ahy. Dia mampamangeny amin'ny voany lesy tena maika fa ratsy zany nandrasaka izy na dia hoe hijery ny endriny fotsiny. Ok lesy zay zany e. Milamina lesy momba ny amin'ny vakansa. Ay kosa. Fa ny tiako fatarina fotsiny dia hoe aiza moa zany tsika no andeha. Ka andraso aloha fa mbola notaniako an'ivo anie izay tiany e. Ka aleo aloha tsoka izy fa hoe Nivo mba midina kindry vetivety aloha. Ho avy e. Ahoana izay ry Zoky a? Ay ve misy olona ato e? Manahoana André? Salama ke ndrimo manahoana? Tô tsaratsara kosa izany fijeriko ndry izany. Ka tsy zany aky fa momba n'ilay vakansy angeny natongavany André aty e. Dia ny antsoina indry dia hoe aiza ny tiandry alefa indriny ny tompo-tsafidy. Tiako izao ry izy roalahy dia any Morondava. Morondava? Eno a. Tsy ratsy kosa ange zany sady tsy misy olana e. Saona lesy ry faly? Leo ary ihany e. Ka afaka herinandro sika miala zany hoe amin'ny herin'ny an'iny e zany e. Zay zany samy manomana an'izay entany fa hoana lesy ry faly? Andeha fiara imbona antsika sa? Aleo le fiara mipampakatokato ireny no entina angamba fa ho resahako izy. Ny ahy mantsy mbola tsy azoko antoka tsara raha vao toerana lavitra e. Mba hifandimbiasana amin'ny familiana fa lavidavitra ihany iny asa hono izay lahy. Ok raha fa dia raikitra zany e. Amin'ny zoma mandalo ndray fa aleo aloha angatadalana mbola be mantsy ny atao. Ok lesy zay zany veloma ry André a. Veloma ndray. Zavatra tsy fantako na dia nampalahelo amafy aza ny nataony andro dia
maivana tamiko ihany taty aoriana ary manjary adiny koa mihitsy aza ny fisiany rehefa eo i André. Sady ohatry ny nahatofoka ary ato ny nataony anto. Sa hoe zazabe amin'ny antsony falozoko koa. Mbola tsy nalala fitiavana mantsy ary tsy andro hoe. Ny fitiavana nirahanay anefa dia tena fitiavana madio ka mety ho izany no nanamora ny fanadinoko azy. Satria mbola azo lazaina hoe tsy misy fifamatorana. Sa mety diso ihany a? Toa mahatsiaro sambatra ihany mantsy miaraka taminy. Ary ny fanajany ihany vao maika nambabo taminy. Toa ratra anaty ve ny nahazo a? Nefa toa voasary ny tambitamby sy ny sangisangina nataony André izany. Iando ny namono fitiavako ka izany no tena nahafanina tanteraka sy nampalahelo ahy. Diso fanantenana amin'ny zava-nisy taminy a. Ary mbola tsy nivonona ny sedra sahady an'izao zava-misy izao. Dia ny fisaraha-toerana izay niterena sahady nefa mbola voakamamy amin'izany fifankatiavana izany. Avy eo indray dia tsy mba hoe andrenesam-baovao mihitsy. Tsy fahazoana taratasy intsony avy amin'ilay olo tiana sy manambara fa ty izay any alavitra tsy hitany. Sento ny mameno ny fiainako ka ho tsiniko ara-ve ho ianao raha misy olona iray fantatro fa ty ary mety ho tiako koa. Izay mifanerasera amiko isan'andro ka fantatro fa nomelanja eo amin'ny fiainana. Ary ilay iray lavitra tsy hitany masoko jerena. Tsy azoko atsoina akory na iresahana sy ny sisy. Ahoana lesy André, ahoana? Vonona tsara amin'izay a? Tena vonona tokoa moa izany. Manahoana aloha nareo? Manahoana reo André a? Dia roso izany ny dia. Efa reto ny entako. Mampiditra anaty fiara sisa? Ao lesy André. Ao ary. Ndao aloha alantsika roa lahy reto etan'ireto dia izay fitafiana ilaina na sakafo izay tokony ilaina eny an-dalana aloha ataontsika ambonimbony mba tsy hanahirana amin'izay lalantsika eny. Mety mihitsy lesy izany. Milamy mihitsy. Ka manahoana ny toerandreo ary nivo? Ao tsara ka. Sady afaka mitsotra tsara ato. Lasa izao azy a. Lasa izao? Dia izao lesy e. Aloha rehefa avy ny sakafo ataondry lahy vao mba mandimby ahy. Mety a? Atao foana izay mahamety azy ka. Okey ary. Tena nalasy tany izay telo menata. Tapabolana izay ny tany Morindafa. Ny andro farany alohan'ny karanay vao nilaza taminay faly fa afaka mbola mijanona hono zasy André fa izy ny fanontsy tamin'ny torista ray izay. Ka ningavian'io torista io mba hanaraka azy. Tsy afaka nandako izy na dia hoe tsy aperinasa aza satria client zareo ihany sady toerana mbola tsy nandehanany faly ny lazainy ka nihera taminay ihany izy na dia hitanay fa te handeha aza. Dia hitako ny fampiresaka teo izy roa lahy. Ka nanantona faly avy eo. Nivo andeha hanaraka an'ireto vazaha reto akia ka izao a. Amin'ny alahady izay miverina eto maka anareo indray. Dia ahoana? Tsy mampaninona andry ve? Tsy mampaninona ka. Sady André nge efa eo namako e. Ka izay lesy izany André a. Ialany efa anakinako an'io zandry koa a. Efa be izay resaka nataontsika sy lahy izay matoky an'lahy e. Eny lesy ry faly a. Mandry voniny vato lahy. Izay kely nivo a. Amin'ny alahady izany a dia endry tsara ny zandriko. Rery zoka. Andoha hiverina any amoron-dranomasina ary nivo. Rehefa avy eny tsika dia mijery tanana andray. Andao ary. Sara fantatro fa... Inona ny fantatro? Zany ka efa ela ny tia andriry nivo. Efa ela ahoana? Zany ka. Tsy azoko. Efa ela. Tamin'irentsika mifanerasera iny ve? Eny ekia. Saingy ny songona ny andro moa dia tsy hitako intsony izay nataoko. Ary hitako ange lahy tsy dia makao aminay firy-tsony vao niaraka izay e. Ay ve izany misy e. Fa ny ve izany dia tsy mba tia mihitsy tamin'ireny e. Samy mahafinaritra daholo nareo ka. Fa ela nge atao tsy dia be resaka loatra e.
ianto foana no manao an'izay anatonana ka izy namono fitiavako. Dia tsy tia azy zany Nivo. Iza kosa dia hoe tsy tia. Lainga kosa aloha raha ilaza hoe tsy tia. Ny fitiavana angery André misy karazany maro e. Fitiavana namana, ray aman-dreny, ray taposiny sisa e. Dia inona amin'ireo raha mitiavandry ahy? Fitiavana? Ka zany tia olo tiandry Nivo e. André za koa ange tia olo tianao e. Nivo tia Andrea. Marina ve? Tena tiako kindry Nivo tsy hoe manararotra ny fotoana mahirerantsika toy izao akory fa zao angamba ny fotoana mahamety an'izany. Efa fantatro faly ange zany alefa niresaka izay. Ve? Tsisy mahasakana ny fitiavako Andrea kiry Nivo milo vaky mihitsy nge ny foko ny tahiry an'izay hatr'izay tsy zakako tsoka inona no valinao azy ro malalako. Ndray mamy tena mamy izy zany ry vadiko. Vadiko? Hivady inge tsika be izay fotoana very izay. Sahona izy ndry? Eny akiry Andrea. Tsy nahatohatra niry fitiavana samy miredareda tao am-ponay izay ka niara-natory. Ny fanjohy na andro na alina nandritry ny 2 andro izay alohany nakany faly anay. Miala aty izay vao niverina ty tanahy. Lasa saina ka ahoana nafinaritra misarahana? Oui. Ento zao tia nafinaritra. Sambatra lesy izay kosa ary tsy afenina lalesy ry faly fa mifankaty izay fa nga mifankaty hitako miramirana ireny zany anabaviko zany fa ahoana ry Nivo mananambava amiko ngambondry Zany efa nilasainao André zaniko ivady izay fa mifankaty. So dia maika loatra ka ny andro lasa sy very aza lesy mbola arenina. Sotrany lesy no angatanay amin'lahy sa tsy izany akiry Nivo? Zany mihitsy ry faly tsofo rano izay. Eny tsy misy tsiny anie zany fa izao mahavitatra amin'ny farany. Tsy za lesy no andahan' izay tian'ny anabaviko io na hitsipaka an'izay azy sambatra azy ka izao sira lesy ry André matoky an'lahy dia aoko fifaliana toy izao foana ny fiainanareo ary ataovy Andriamanitra mihitsy no kapiten'ny sambokely mpiainanareo Afaka ny tapabolana tamin'ny vakansa izay nataonay tany Morondava dia lasa nanaraka ny André tany Tomasina indray rehefa avy nanao fisehoana tamin'ny ray aman-dreniko izy. Mbola natao riny izay dia natao ny mariasinay. Za raha teo koa moa efa manananaka. Bevoaka ny zanako voalohany dia ivero izany. Diniko tanteraka andro. Sady tsy dia nisy resaka momba azy tsony koa moa tao an-tokantranoko. Taty aoriana za vao naharefa nifindra toerana tanteraka izy ka lasa tany amin'ny tanàna ambanivohitra be any France. Ary eny kokoa fa nandefasandreo invitation izy tamin'ny mariazinay sy André satria toa efa naharay vaovao momba azy ry faly anadahako fa niny tsy nampahalala izany intsony. Nandeha teny ny andro, ny volana, ny taona dia izao roa ny zanakay sy André dia ivero sy tiny izany. Efa ho 20 taona izany ny sehon'izany. Mandeha na terimidina any reto zavatra reto dia apetrao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ao toa fahafy izany. Mitobotoboka be ny foko. Toa tsy miala ato an-tsaiko ilay fijery ny ratovo ato eo. Lalina izany. Toa fijery mankahala sa mitalao. Toa manameloka koa. Toa tia hilaza zavatra betsaka. Toa tsy sambatra izany ny fahitako azy dia ohatrany lasa niena be koa. Tena niena sady niova be mihitsy izy. Amin'izay ohatrany lasa antitra sahady. Fa nisy inona azy?
fa iny ty mahalasa sainanao eo tsy hitanao akory ngeny nahatongavako fa nisinina teo ay ve tonga sahady ianao sahady ahoany efa ora fahatongavako ange zao ianao mihitsy no tsy ho tsara ohatrany tsy ho tsara mihitsy ianao raha matoa ay mo andeha hanomana sakafo sady efa ho avy koa zay izy rovavy aloha ry aloha akainato avy niatsena tany nga ianao tsy mivoaka ka fa ahoana ka ino ny reto eto anakireto ay ve nentin'ny olona rereo andao aloha isakafo sady efa reny koa izy rovavy tena nona be azany hatratio ka le faso amin'izay raha mivavaka aniza zao anyvery zao tairo ary narandray zanaka fanamasina menina Andriamanitro tsofrano izay sy nianona ho aminay narandray zanaka fanamasina amen mahazo to daholo ary mahazo atsika rehetra mahazo to homana fa izaki ny olona nanatitra n'ireo entan'ireo ory mama safady hoe ahoana kia fa entan'inona daholo reto anaty arona tao amin'ny salon reto zavatra ho anareo rovavy rereo alay vao dia maiza mifanaraka oke mama za no ny akiritiana ndao vaina fa atsika hony retiko fa ary maninona tsy valianao olona iza nanome an'ireo namanao reny tonga teo namanao avy any andafy dia napetrany fotsiny reny rehefa tsy teo ianao dia lasa izy namako ino avy any andafy rahatovo re zany rahatovo ihany ve fa tonga oviana hony izy ary naninona tsy niandry hitako moa madama ny lasa saina be teo ka mbola andalo hony izy alohan'ny iverenany any ampity ay ve dia ahoana hony dia ahoana hony tsy azo kokoa ianao tika ianao mihitsy ngeny tsy azoko lasa mborona tsy mahina-kanina firy aza mila vanina eo ianao randria zay tiana olona zaina sy atongavana tao ianao ay tsy hitako mihitsy nge zay andehanan'le ry aty fa maninona fa nga moa misy ratsy mifanaovana inona koa ary ty mahazo andrandria zay taloha efa lazany afika dia saro-piaro ve ary taizany mama reto zavatra reto fa inona daholo ny tao retsy akanjo sy kiraro ary poketra ary ty misy finosana amin'ny anaran'ny mama aiza hoe retsy hita inona hony ny ato ary toa akanjo mariazy peratra mariazy roa sofa tsy teo randry fa inona koa ary midika amin'izao tsy azoko inona ny tory mama akanjo akia dia aiza daholo eny ianareo teo jereko milay be daholo kosa ary mama sady tonga dia pointuranay daholo na le akanjo na kiraro zany fa ono fa iza ny nanome an'reto ary mama ary naninona tsy nisy amin'ny papa mihitsiko eny tokoa ary mama iza le nandefa aza be fanontaniana eo nareo roa fa mandehana eto anany efitranonareo amin'izay reny rehefa vita ny fizarana tika mbola misy raiko ino izany ohatran'ny finosana kely dia misy anarana eo amboniny eo hoe ay ho amin'ny papaka ity aiza hoe randre nomena André azo mariny tiraka izy aleo entiko any any efitranonay ampirimiko miaraka amin'le anaty eo fa inona le amin'ny mama teo akanjo akia aleo any fa ataoko surprise aminareo ary mandehana mianatra amin'izay fa so ho tara eo ary papa efa lasa andao kia bon après-midi ma merci nareo roa koa mitady voa amin'ny fakapanahy ijery an'ity
fanomezana nomeny azy akanjo mary aspiratra. Aleo jerena tsara amin'izay izy teo. Sady ohatran'nisy taratasy sy karta niaraka taminy. Ty ilay karta postal misy soratra hoe ny fisiando fitiavana tsy maty. Ary aleovako iny ty taratasy ty. Fa tsy le taratasy navaliko azy tamin'ny taloha ve ty taratasy nalefako tany aminy izay nilaza fa ny fitiavako azy tsy miova sy io mandrakizay ary tsy ovaovan'ny elanela tany satria Andriamanitra ny vavolombelonay. Ny teny tao anatin'ny taratasy nomeny ahy ihany no navaliko azy. Manambara fa toa azy koa. Ary aleo hoe hojereko ilay akanjo teo. Hoay, misy sary foro miraikitra eo amin'ny tanany ary misy litera ino izany? N sy A. Izany hoe nifisiandro izany raha azoko tsara. Dia toraka izany koa reto peratra reto. Ny iray NA ary ny iray kosa AN. Mifamadika fotsiny ilay soratra. Fa inona ary ny anton'izao ry lanitro? Aleo aloha afeniko reto sao dia mahasosotra ny randrika. Vao mahare fotsiny azy izy teo hoe iandro dia efa reny ny fitsoniko. Dia omeko azy ve izany ty fanomezana ho azy ty sa ahoana? Zahay ty efa vita sakafo hariva. Ny ankizy raha teo efa samy namonjy ny efitraniny avokoa. Fa mba mifiry moa izao efa amin'ny 7 ora sasany. Nizay enika. Aleo voaiko. Fa mbola taizaka ianareo ny taraiky be toy izao Eo esorina ny palitaonao dia andao hiakatra avy hatrany any efitra fa efa any ny sakafo. Andao kely vadiny malalako. Andao. Maria. Fa hatraminao vinandray ianao ty no mandray zava-pisotro misy alikaola toy izao Manomboka androany le kely vady tiako. Ary ny sakafo. Dia tovy kelikely ihany. Andriamanitra. Ka manao hono ianao io izao tsy lasa voninahitra intsony. Mbo misy fanontaniana kely io. Ahoana? Inona hono ty fanomezana meny olo tianao talohanao ary mba inona meny an'le rafilany? Aza mirediredy Ary andao atory rehefa tsy sakafo intsony ianao. Sady efa misy rano napetraka ireo rehefa mifoha ianao amin'ny alina. Eny kely vadiko. Zay dia bonne nuit la. Bonne nuit. Bonjour la. Bonjour. Afaka mifampiresaka? Ataovy miresaka fa mbola maky andeha ahy tonga dia alaiko ny sakafo maraina dia aleo ito mihinana sady miresaka. Mety? Mety ka. Aleo alaiko vetivety ny sakafontsika roa. Ataovy ary mivavaka. Amin'ny anaran'Iray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Andriamanitra, tsoforano izahay sy ny anona ho anay. Amin'ny anaran'Iray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Dia masotoa ianao? Misaotra. Inona raha niresaka fa mihainao ahy? Ny momba n'ilay zavatra le fanomezana naterin-dratovo omaly. Misy ho anao aho ary samy nahazo daholo tsika efa mianaka. Tsara kosa izany. Dia aiza hono izany anahy izany? Meko anao rehefa avy misakafo avy eo ka. Dia ny manaraka indray fa dia azo ninona loatra re ianao dia manontsy fanao Mandalo fotsiny indrinivo Ingany, efa manay mafy mihitsy Ny veriko fa misy olana? Tsy misy ka. Dia nanahoana aloha ny fihaonanareo tapy. Mbola tapy fa izy rovavy tamin'izany ary vola taisa. Randria, dia sanatry saro-piaro amin'ny ratovo ve ianao Inona daholo izany fanontaniana izany?
Sady raha sarery moa izany no teto dia maninona ka. Nivo tsotra ihany ny fanontaniako anao ary mila valiny aminao tsy izao anefa aloha fa eritreto tsara vao mamaly. Alefaso ary ny fanontanianao e. Eno tsara ary nanao ahoana ho any fihetseham-ponao nahitany ratovomaly iny. Aza mitiana ianao ary nieritretra tsara ho manam-potoana tsara ianao mandra-pahatongavako rariva. Tsy nametraka an'izany fanontaniana izany akory raha tsy toy ireny ny fihetsika omaly. Izay fa mazotoa ianao Ianao koa mazotoa. Ohatray niverina kely indray aiza ilay fanomezana ho atany amin'ny ratovo. Andraso alaiko kely ary. Ty ary. Misaotra. Marina ao anatin'ny oro-lanitra ao. Ary andeha hitina amin'izay aloha hijiran'izy rovavy. Bonjour maman. Bonjour maman. Jereny akanjoko lehibe. Bonjour nareo rovavy. Aiza daholo jereko. Hoay, ary toa mba hatonina avokoa. Ie. Ary anizy tsy kiraro rahitsy. Io ve antonina nareo? Adinay nanome an'io maly ro mama fa anao io misy anaranao ao anatiny. Ary mbola fonosana iray koa ty ankoatran'ilay nentinao iny. Tiana jereo e? Inona hono aty reto? Famantaranandro skole ary bracelet volamena. Hoay ary mbola misy boucle d'oreille koa. Haiko sary mama. Tena tsara be izy izany Tady misy ny anaranao ilay collier bracelet sao dia mba olo tia mama koa sary nanome andreo. Ka reto kiko. Ary mangina eo nareo roa e. Namana sy papanareo io olona io dia mipetraka any andafy ihany izy. Ary mandalo fotsiny izy ny eto. Izany hoe mpifanolo-bodirindrina mpihinana ny manta sy ny masaka tamin'ny fahatany ranay sy papanareo izany izy io e. Zany mba tiako hita izy izany. Voakaosotra amin'ny papa ve? Mba marina resy Mety hoe Sady mamanay koa ne manjakely tsy mahagaga raha nambabo amin'ny papako. Sady mety nambabo an'izany olona izany koa zao. Mandehana amin'izay mianatra sohotareo fa tsy ilozanareo roa mirediredy eo e. Mandehana miomana. Ery mama. Tsy fantatro mihitsy izay nahazo andrandrifa dia lasa tia mandray iray zava-pisotro misy alkohola izy. Marina fa nanaitrato nahita andratovo satria tamboka tamiko. Saingy tsy misy fihetseham-po araka ny filazan-drandrivatoko azy izany. Mety ny fahasarotam-piaro loatra koa angamba izy na hoe mety misy manenjika azy ny eritrerina. Zavaorery tompony sainy ny vatoko iny. Ary aleo atao tsara toerana atao an'efitran'izy rovavy reto entana avy tamin-dratovo reto. So mantsy anampitrotraka indray. Ato anaty armoarato ity no ataoko. Sady izy roa tsy mpisavato satria ny akanjo entiny mianjaika ihany ny ato. Ary inona ary ilay kadao nomeny any André e? So dia mba iny ary ny voamaika nahatonga an'izao fiovana izao. Fa inona ary iny? Hitako ny hevitra. Aleo savaiko amin'irito akanjo nanaovany reto fa mety mbola atao anaty posiny ato izao iny. Tena tsy misy ato. Dia ho navelany any am-piasana ve? Aiza reny mety nanaovany azy? Ary iny ndry ambony armoirie. Ay ve ilay kitapo fitondra indraindray miasy. Ary tsy mitondra kitapo izany izy androany. Ary aleo jerena fa mety ao anatin'io angamba ilay fanomezana amin'ny indratovo azy.
dia posy koa izy izany, ohatran'ny mangamanga fisapisaka izay ilay izy. Tena tia rehefa misokatra ary toa tsy misy ninina tsony. Misy taratasy reto. Hoay, ary fotokopian'ilay taratasy nalefany taty amiko ity. Ilay taratasy ny fanomezana itoky, ary indraindray taratasy amin'ny anaran-drandry. Tena amin'ny anaran-drandry ity. Raha azoko tsara izany dia nanome tsy nitateraka randry tofo. Ary ny akanjo mariazy nalefany ho asy peratra ireny dia manambara fa tsy mivadika tamiko izy. Dia inona izany ny antony tsy nanoratany taty amiko tsony? Sady tsy nahareny isam-baovao efa ho eritaona. Dia nisy olana tokoa ve? Dia ho tsy fidiny tokoa ve? Izany angamba no afaka maly an'izany ka. Sady tsy hanova ninina tsony izany satria izay nefa fandaharana angamba. Fa manino ianao ty? Tena me mahiny mihitsy nge ianao e? Raha manao toanio fa vadinao nge aiza ny vady nataontsika teny ambony alitara? Tsy maninona kia. Vadiko ange ianao ary efa ho 20 taona ny vadintsika ka fantatro tsara ianao. Toy ny nahalalànao ahy ihany izany. Maharary loatra nge ireo Andreny mahita anao toy izao Naro zanantsika raha lasa manontany afoana. Marina ve izany? Tianao nge izay 3 mianaka e. Izay mahazo anao dia mahazo anay ka izany no anontaniako anao io. Aza mampijaly tena letsy fa eto izahay vonina hiresaka sy hiaino anao. Misaotra kely vady malalako. Aloha izany. Fa rehefa vonina dia ambarako ny hainy ny olako e. Fa izao aloha mbola zakako ihany. Eny ary, dia miandry anao azy izany. Sady vonina hiary zaka izay mahazo anao fa tadiko nge izany Randré e. Eny ary. Mitombo ny aretin-dratra vadiko ary mitondra azy tany amin'ny fahafatesana. Dia mety ny mandramaty taminy tsy ambaratelony. Efa nanana aretim-pohatra amin'ny fahazazana Randré vadiko. Somary tonitony ilay izy rehefa nandritra ny fotoana nirahana ny toetra. Saingy ny ratsy ilay izy hatramin'ny nandraisan'ilay kadao tany amin'ny Ratovy 5 taona taty aoriana. Indray andro. Bonjour madame. Ratovy? Dia mamangy amin'ny fahoriana aloha fa izao voaniontsika. Miala tsy indrindra tsy mba hoe afaka nanotrona tamin'ireny fahoriana ireny. Tsy maninona ka. Sady efa lasa koa nge izany. Aza mamofo tamandry? Miala tsiny raha ohatra ny mamofo tamandry marina. Ka inona ny vaovao? Salama? Salama. Ary raha tsy diso izy roavavy zanakareo rehetra e? Izy roavavy ireo? Avika ianareo roa. Izy no Ratovy naman'i papa kia. Dia izy no Tina, dia izy kosa ny Vero, zanakay. Tovavy nge izany. Iza ny zokony aminareo ka? Za ny zokony tompoko. Faly malala anao Ary izany Zandriny. Dia niendiky ny reniny tamin'ny fahatandroany. Ka manahoana ke? Ianao naman'i papa? Ary toa tsy hitako teo? Raha izany, nahoana ianao izao vao hitako ka? Ka tsy mipetraka eto Madaky any Fransa no mitoetra fa izany hoe efa hody efa retirety. Aty daholo nge ny fianakaviako sy ny namako e. Raha tsy diso ny fitadidiako indray taon'izay fotoana tsy nahateo anay. Nandalo taty an-trano ianao ary nitondra nahitana ho anay. Ianao izany iny olona iny. Misaotra tamin'ny rehefa nomezana e. Ianao marina ve iny e? Ve tena misaotra tokoa aloha e. Izao tokoa moa ianao vao hitako. Mbola be no sisa resy 3 mianaka. Fa
anomana ny taratasy hodiko aty amin'izay ahy somary mbola maimaiky kely dia manaraka miresaka tsara e. Veloma ary mandra-peondray. Veloma dia azadiny ny voandalana e. Veloma Ratovo dia mampamangy any amin'ny vady aman-janaka ao any. Mba tia resaka manokana aminao alohan'ny tena andehanako e. Ahoana izay? Mety mbola haritra 2 volana any. Efa ho herinandro mantsy izay natongavako. Tsy nivantana taty fa tany Tomasina ka vao tonga mihitsy io. Ary ny resaka aminao no tena atondrehako e. Fa resaka inona Ratovo? Nefa za koa mba tia resaka aminao fa betsaka ireo fanontaniana mila valiny avy aminao. Ka raha mety aminao dia aleo ary amin'ny sabotsy folakandro e. Andraso eto izay fa manjary mahasaro-pisirana ny zanako. Jereo fa efa tsy miala ty amintsika mihitsy ny mason'izy rovavy. Zay ny ary, zay zany Ronivo. Miandry anao eto amin'ny sabotsy manomboka miroa dia mandra-taona dia misaotra anao nanaiky resaka e. Yo. Velo Ronivo. Bonjour Ronivo. Ratovo. Efa ela andeha anao teto ka miala tsiny aloha. Bonjour ianao Ratovo. Vao eo koa any tonga ka. Ay, ka alotsika ary aloha ka toerana mba ahafahana miresaka tsara e. Mety aminao ve raha misafidy ny orery miaraka aminao ka? Mety amintsika ngamba ny toerana mangina ohatr'izao e. Sady feno voary manala sorisory ary mampanembona ny fahatanirana izay tena feno fitiavana. Mino ary anto. Eny e, aleo atsoko amin'izay ianao satria efa nivo ny antsoinao tsy ho be fanontaniana fa anjaranao no manazava izay antony tonga tsika toy izao. Nivo, efa tafaresaka tamin'ny faly ary efa fantatro daholo ny zava-nitranga rehetra taty Mada. Ny alahelinao sy ny sisa ary somary nanome tsy niahy mihitsy azy izy e. Saingy rehefa nitantarako azy ny zava-nitranga tamiko dia nampahery ahy sisany nataony. Ka zao ngery ando e. Fa inona nahazo anao ny tsy nandrenesam-baovao tsony ianao tany? Zany angeny tiako ho fantatra e. Eny e, tojo fahasairana mafy aky atany Ronivo. Sy tazy angiky iny nandehanako tany ary efa nisy asa raikitra azy efa niandry ary efa vita ny stazy. Ahoana koa zany? Ary ianao nge zany ka tsy nanan'eritreritra ny iverina aty fa tonga dia hiasa tany. Voalazanao mihitsy Ronivo. Dia ahoana? Aza tapahanao aloha ny tantara e. Efa mipetrapetraka daholo ny zava-drehetra. Vao tonga 3 volana tany dia efa nazava ny lalakalehako. Vita ny stazy ary efa voaray mpianatra tao amin'ny université mihitsy aho. Teo anefa no nitranga ny olana fa nisy décision tampoka. Inona izany décision zany? Nalefa ny zareo teo raka fandraiky aho. Nentako sasany anefa efa lasa tany amin'ilay sako. Tsy nanam-potoana firy fa isaky ny herinay andro vao misy fiara be makany. Tsy misy ny manana satria ny afaka apetsony io no fotoana fandalovan'ny fiara be makany. Ny filazany zareo aloha tamin'ny voalohany dia hoe isololona fotsiny. Tsy nandrahaky aho satria tena vahinika mahasaro-piserana. Toerana mitokan'izay ilay tanàna ary izany no ambanivohitra France. Izay no nipetrahana fa ny fiasana mbola any amin'ny 3 kilometatra melo amin'ny tanàna. Azo lazaina hoe efa tanàna mivoatra satria misy université privée. Dia ahoana ny tompony? Ny faktorany toa tsy dia mandalo raha tsy isam-bolana raha misy azy. Dia tia hoe ny tena nahakiviaky e. Nanoratra ho anao foana saika isan'andro izy ny fitenenana saingy miandry faktora tsy mandalo e. Miandry izay olona hoe andimby ahy satria efa lasa indray ny 3 volana nefa tsisy. Teo aho vao ohatran'ny tonga saina ka nangataka fihaonana tamin'ny lehibe ny fampianarana satria tsy mbola niona mihitsy izay. Gaga izy nahita any ary naneho ny fialatsiny fa hoe ay ny fandeso mihitsy zany ny toerana tokony isy ahy. Mbola betsaka nefa ny taratasy ho karakaraina amin'izany indray sy ny hoe hitadiavana an'ilay olona ka dia voaterina mitanenim-bolana farany aho. Tena tsy nahazo aina mihitsy ange fa nieritreritra anao foana Ronivo e. Mafy an'ika izany. Izany ve? Nisy fotoana aza marary mihitsy. Dia ahoana avy eo? Rehefa tena tafaverina tamin'ny toerana izay tena hoe
Ny sako amin'izay akia vao afaka nanoratra ary ifaly nandefasako voalohany. Tsy namaly anefa izy raha tsy afaka ray volana. Tsy mbola hoe ny tena nilaza vaovao firy izy fa ny fanomezany tsy niany be dia be. Ny taratasiko manaraka no nanazava ny nahazo atany. Amin'izay indray io taratasy nalefako io tsy voareny raha tsy afaka tapabolana teo. Dia ahoana izany ireny akanjo mariazy sy peratra ireny? Tao anatin'ny enim-bolana voalohany nandraisako ny asako no nividianako an'ireny. Ary efa andresaka tamin'ny mpitondra fivavahana izay aza ka nanaiky izy. Izany hoe ny fotoana nafarako andrisy isan'andrasana. Indrisy nefa fa tamin'ny fotoana saika hoe nafarako andry mihitsy no nahazo vao tamin'ny cousin taty Mada hoe efa nanambady ianao. Tena fanina tsy niantsary tena mihitsy tamin'izay ary nahiditra hopitaly nandritra ny 3 andro. No heveriko nanofy ka tsy nino. Nefa nanampy ny vaovao voaraiko tamin'ny taratasy voaraiko ny invitation tamin'ny anarako izay nalefa ny faly. Vonto nalahelo tanteraka, tena nalahelo aho tamin'ny fiainako. Indrindra moa izany nahita fa le namako no lasa vadinao. Mpamadika aho ozy niredirediky tao anatin'ny tsy fahatserovan-tena. Izay no lazain'ireo namako ny andry. Aza mametsiny ianao ndire kosa aloha ianao Riando a. Eny. Marina fa mafy tokoa izany nanjoanao izany fa mbola mafinao izany koa nge nahazo ataty. Eny, efa vitako moa izany fa tiako fantatrao fa tsy namadika ny dinany fanaovantsika ary nivo. Nandratra tanteraka ny nandrenesako fa namako no raisiko toy ny rahalahy ihany no napakatra an'ilay olo-tiako izay efa nandrandraiko ravako ny tokantranoko. Ary izay izany vao azoko fa ny taratasy nalefanao any André no nahatonga azy niova tanteraka. Satria toa manameloka ny tenany ihany izy. Ka nentiny maty fa tsy mba nozarainy tamiko akory ny ati-tsainy. Izany efa mba nilaza taniny fa tsy misy fahadisoana izao. Namako no any nizarako ny alahelo e. Tsy nisy niafina tamin'izy ireo intsony ny fiainako, ny fitiavako anao sy ny sisa. Dia izy ireo ihany mantsy no mba solokavako tany ka nanampy ahy nanomana ny fahatongavanao sy ny mariazitsika. Dia ahoana ny amin'ny fady aman-janakao izao ka? Lalam-piainana no nanambadiako any Sandiry nivo. Anisan'ireo namana akaiky ahy izy. Efa tiahatry ny ela izy. Fantany tsara ihany koa ny fitiavako anao, ny fisianao e. Izy ihany no nahatonga tsy namosoro nivo. Nanadino anao dia sarotra tamiko satria olo tiako. Fa ny fiainana mitoira mbola velona. Tsapany Sandiry fa tsy asolo ny fitiavako anao akory izy. Nefa tsy nampaninona azy akory izany satria tia izy. Ny elako moa maray roa e. Ka niraitrano izay. Izy tsy nitady ho fanambadiana satria hitany tsara izao ireo akanjo mariazonao mbola voatahiriko tsara tao. Natahotra koa ngamby izy sao dia hoe ampihemitra tsy ara-dia amin'ny firosoana lalina. Na intondra tsara izy ary tena hitako hoe nandrefitra mihitsy. Dia niteraka mianadahy zahay. Ay ve Riando. Dia iza izany no anaran'ireo zanakao? Tovo sy Nivo ry Nivo. Nivo? Fa Isandry no mifidy an'izany anaran'izany akia. Tena tsara saina. Ary tena tianao mihitsy ange izany vehivavy izany. Eny, marina aloha izany. Noho izy ny mbola nahatozo ahy. Fa raha izany ange efa tsy hitanao intsony ary Nivo e. Efa tany amin'ny ranondrangola angambany. Tena te ahita n'izany vehivavy izany ary Riando isorako a. Dia ahoana izany ny amin'ny tokantranonareo? Tsy nisy izany tokantrano izany ry Nivo a. Izy mihitsy no nitsodrano ahy hiverina tia tanindrazana. Izy mantsy efa citoyen français. Tsy manana eritreretra ny hiverina tia Madatsony izy. Fantany fa mbola tianao ahy. Ary efa fantany koa fa maty le vadinao e. Tiako ry Nivo raha ekenao ny mba hankamamin'ny fitiavako anao amin'izao andro sisa mbola nomen'Andriamanitra izao. Raha sitrako ka mbola mba misy voatahiry ihany ireny fitiavanao ahy ireny. Nankahalanao tanteraka tamin'ireny zavanitranga ireny totovo a. Le fitiavako nyredareda teo dia nivadika toy izany. Saingy ankehitriny nefa hatramin'ny nandraisako an'ireo fanomezana tany aminao 5 taona lasa izay dia niverina tsikelikely tato amiko ireo fahatsiarovana ny rahantsika. Lasa nalahelo anao a. Dia nataonao aiza ireny ry Nivo?
nataoko tsara pirina ary na io Andreasa tsy nampisehoko an'ireny. Zany? Ny tena fitiavana tsy maty ry tovo a. Sedra daholo izany ary mety ho fisedrana koa. Ilay fitiavana tsy maty. Na dia nanambady sy nananjanaka aza nanana ny fiainana ary tena nay ny fanaraka tokoa dia samy natsapa fa ny ara-tovo soandro dia fitiavana tsy mety maty tato anatiko. Ka ianao rery ihany ny fanafodiny satria ny fitiavako anao ry nivo dia tsy maty tato am-poko. Fitiavana tsy maty. Nosoratan'Andriamampianina ary Lalalea na RHL novelomin'ny Rakoto, Faly, Sinez miaraka amin'ny Omy Ajanirina, Sandrina, Miora Fabienne ary Nandray feo Zinana Tondosa, Tovo Razana Mamonjy sy Olosoa.